Ndao jamany izy Tina. Izy Sarah. Dia zahay Food lovers. Coucou daholo nareo coucou nareo rehetra izay any an-trano any izay any am-piasana izay any amin'izay misy anareo amin'izao zao be da be nareo no ray aman-dreny intéressé sy nanontany momba ny grade school dia hoentinay aty amin'ny grade school nareo androany aty malaza ampita tafika aty zany misy anay androany dia maheno tsara daholo ve aloha coucou efa traumatisé amin'ilay maheno ve nareo sa tsy maheno dia aloha anontaniana hoe maheno tsara ve coucou tsikiny akeny maheno tsara ve ky nareo coucou coucou dia ary ohatra amin'ny farany direct coucou Fefe coucou coucou Mathieu maheno ve nareo bon maheno zany nareo matoa nareo tsy miteny dia hoentinay nareo manao tour aty amin'ny grade school maheno super grade school aty malaza ampita tafika misy anay andro aty malaza ampita tafika tsika zao aoarany vetivety fotsiny bon ty fania ty micro andry dia hoentindry manao tour any aty zany tia zany mbanaka lalao e la hoentiny ty fania manao tour coucou Tamso coucou andrainy hoentiny ty fania manao tour aty amin'ny grade school aty amin'ny aty malaza ampita tafika zany tsika zao ohatra zao ny infrastructure ato amin'izareo nareo le publication tamin'iny dia tonga ty mahitsy zay coucou on y va zoky aiza ny grade school voalohany tia misy tena nitendry zoky zay tia eto zany dia mitrety dia mety mitonga eto tsika dia tia misy sabaka dia misy terrain de ballon dia tia misy petit terrain aiza le ballon loulou coucou Wendy tena tsara be le toerana aty malaza ampita tafika aty no misy ny ty école ty dia somary école dia misy figrisagrisy école somary révolutionnaire izy ty satria déjà izy aloha d'expression franco-anglaise dia le système éducatif an'izany révolutionnaire satria basé amina resaka autonomie resaka découverte épanouissement les acquises. Tu nous emmènes dans la salle de classe pour le moment? Dia ny mpampianatra ny fikambanan'ny mpampianatra ato amin'ny grade school zany dia na ny safidy mihitsiny Dia aiza koa? Dia misy any place maîtresse. Ohatran'ny salle de classe. Salle de classe. Dia place maîtresse. Place maîtresse? Dia inona rety? Kilalao. Inona avy kilalao? Dia zany misy forme ty misy boky ty misy kilalao ty alphabet. Merci Tiffany. On vient à maman faire ici. Vous pouvez jouer maintenant les enfants. Ah, on a fait ta matuan le atonu tatarawanai. Trayape. Efonina ianatra ato ve la? Inona le tena tiana? Milalao au foot. Au foot? Ahoana no tala les salles de classe? Trayape. Ohatrany ahoana tsara be? Les seza sy ny place maîtresse. Seza sy ny place maîtresse kely be? Yeah. Ok.
Ie, zay aloha ny fanazavana ty manisy Mathieu hein. Hoentina sy papadina manao tory indray nareo hein. Salle de classe. En fait andraso aloha verina hatrany voalohany sady be da be zao nareo no zao vao tonga. Ohatran'izao moa zany ny ato misy karazana kila aloha be da be vao miditra fotsiny de misy karazana animaux colorier be hita hoe école zany le izy par contre ny etikan'zareo ato zany hafa mihitsiny hoe autonomie an'le zaza épanouissement an'le zaza de découverte hoe manao découverte zany izy fa tsy hoe andeha hianatra de kamo be na malaelo be na mitomany de zay mihitsy moa zany nahatongavanay aty de reny rehetra hitanareo reny salle de classe daholy ny ato misy primaire de misy préscolaire de misy garderie de garderie à partir any roa taona de ohatran'izay de nentinay mitety salle de classe anankiroa nareo reto misy 1 2 3 reto aloha zany nentinay tetezina satria tsy ho voatety daholy ny salle de classe rehetra fa asehonay zany à peu près hoe ohatrany ahoana de misy numéro salle de classe de mitsofoka de miakatra mandrapatonga any ambony any de ato zao ohatrany salle de classe anankiray le netiny andrasoarany ato nentina fa ato ny teny hitondranareo ato zany ny salle de classe numéro 1 misy place maîtresse ny ity izy Mathieu de ohatran'izao de misy ato moa zany franco anglaise zany hoe sady manaraka programme français zareo nefany anatin'ny club anglophone de ohatran'izao les salles de classe misy casier ony ao amban'le table de inona ny eto rozoky reto zao ny livre moa zany marihana fa miara-miasa amin'ny Alliance française zareo raha tsy diso Alliance française no mifournir ny bibliothèque rehetrarehetra mana bibliothèque koa nareo de ndondray hoentina le salle de classe anankiray any zareo de mahazo mametraka fanontaniana nareo tout au long ty direct ty zany nareo no afaka manontany sy omenay maximum information satria be da be nareo nangataka de ato indray salle de classe anankiray ato plutôt salle de jeu misy club d'anglais de misy club de jeu de société ndraso aveo tataraiky daholo ny activité misy fa ohatran'izao zany ato misy karazana jouet de etony ny seza maîtresse iny moa zany tena manamarika an'ireto zaza reto satria tena tiany be maîtresse de ohatran'izay en globalité de tatarainay anareo amin'izay hoe ady mamaly manareo ohatran mamaly fanontaniana moa zany zay C'est information efa somary anananay aloha zany de ho azavainay anareo daholo rehefa aveo ao anatin'izany moa zany ny choix d'apprentissage ny zareo hoe tena individualisé mihitsy ny ankizy satria ny effectif raha ny prévision de ny effectif par classe de eo amin'ny 410 tsy mihoatra donc sy tsy be de be ny ankizy ao anatina classe ray de afaka manao suivi tsara individualisé ny mpampianatra aty amin'ny grade school. Voilà, misy classe anankiray ie ndraso areveo de tatarainy papadinanareo amin'izay zany zao hoe inona avy ny activité misy ato manaona ny historikany de ohatrinona ny écolage zany zao tena m'intéressé raha hoe en tant que parent zany hoe ohatrinona ny écolage inona avy zavatra misy ato ny ato zany manana cursus izy aloha primaire aloha ny ato am'izao tsika miteny zao jusqu'à CM2 de misy ihany koa ny crèche préscolaire misy préscolaire primaire de afa mihitsy ny crèche de manana activité be de be izy ao anatin'izany ny natation ny arts martiaux ny club de danse ny club ana jeu de société ny bibliothèque ny club de langue de ao anatin'izay ny ray aman-dreny
créer entre ny ray aman-dreny sy ny école zany zareo tena manana an'izay éthique zay hoe tsy maintsy mifandray foana misy réunion arahana amin'ny ray aman-dreny sy ny école mba ahafahana manao échange matetika amin'le développement sy ny momba ny zanakareo. Ie Lodi afaka miverina mianatra. De ndaso tantaraiko anareo ty information ty hitako hoe tena ilaina moa zany atao amin'ny grade school zany ny frais d'inscription des 120 000 ariary de ny frais généraux reo avy misy ny CM1 CM2 misy ny CE1 CE2 CP de misy ny préscolaire de ohatran'izao ny frais généraux ny frais de scolarité mensuelle de ny zavatra farak'izay hitako hoe intéressant compris ao anatin'ny frais scolaire reto activité rehetra entany saindinanareo teo ao anatin' zany natation, danse, arts martiaux, club des langues, club des jeux de société, club de lecture, ny assurance, tenue de sport, ny tenue de lundi et vendredi, ny haut zany satria misy t-shirt uniforme de ny livre scolaire zany efa compris ao anatin'ny frais de scolarité daholo de nefa ny frais de scolarité mensuel reo avy izy misy ça varie entre 190 000 ariary jusqu'à 230 000 ariary zany de io izy raha ohatra ka pour une année scolaire zany reo ny frais de mensualité de marihana fa ny ato zany franco-anglaise zany hoe manaraka programme francophone zareo de misy koa nefa ny ino moa club d'anglais moa zany club d'anglais oui misy club d'anglais zareo zany mame garantie hoe jusqu'à CM2 efa mahafehy ny français couramment les zany mahafehy ny anglais de ohatran'izay ny atao amin'ny grade school de ina koa fanontanianareo reto afaka ao anatin'izay toa de ararotika ihany ny grade school moa zany de aty malaza Pitatafika manana bus scolaire zany ho an'ny voalohany indrindra aloha ho an'ny manodididina na Pitatafika tsy voatery hoe miakatra any ville foana ny embouteillage rehefa mpianatsanaka fa ty zany misy ny grade school sy ny périphérique rehetrarehetra any amin'ny côté NRN any zany de manana zareo bus scolaire zay miassurer ny transfert miala any Mietsiatosika tonga aty amin'ny grade school malaza Pitatafika ary ny ray miala any Anosy de tonga aty malaza Pitatafika aty amin'ny grade school. De akoatran'izay zareo misy cantine ihany angambany hoe tsy tafiditra ao anatin'le frais généraux de ny bus scolaire ie reo ihany zany no akoatran'le frais de scolarité généraux fa reny no alohany fa nefa intéressant ihany le satria ho anareo zay mipetraka eny Anosy eny zany raha mpianatsanaka de manenjika le cas scolaire fotsiny le zaza de tonga aty amin'ny grade school hitanay sy dina hoe intéressant ho an'izay mipetraka aux alentours aty malaza ny Pitatafika izy afa moa zany papa ao anatin'izany olona eny Anosy zato zany ao anatiny Pitatafika Fenorivo Alakamisy Fenorivo sy any hatrany Mieritsetosika de ao anatin'izany koa misy bus scolaire Miainga Anosy zany bus scolaire hony Miainga Anosy ny bus scolaire de mitondra ny mpianatra de miverina makany Anosy rehefa eo zany ny point zany de zay manodidina ny rehetrarehetra na mbola 67 heures ianao zany mbola mety ho intéressant ny mampianatra zanaka aty de nazavain'zareo sy teo zany ny crèche de manomboka 2 ans miakatra raha latsaky ny 2 ans kosa aloha zaza de mba tazomy ao an-trano aloha de akafizy tsara mihitsy ny fitezana azy fa mbola aza alefa crèche izy fa lasa aloha loatra tanjona mantsy zay zao ny hitanay hoe anisan'ny point fort ny atao amin'ny grade school zany fikambanana
enseignant be dia be zareo dia ny objectif mba épanouir les zaza zany hoe tsy andeha hianatra izy dia stressé be frustré be hoe ohatry ny andeha ho any amin'ny prison fa mba faly zany les zaza épanouir dia ny développement les zaza no intéressant dia zay mampatonga an'zareo hoe limité à 110 zany ny élèves aloha pour l'année scolaire 2023-2024 dia ao anatin'ny classe maximum 14 élèves. 14 élèves. Fa misy classe zao 8 élèves ny ao anatiny, misy classe 10 élèves ny ao anatiny. Zany hoe personnalisé na parakizy mihitsy zany l'éducation fa tsy hoe atao éducation globale ohatry ny anaty molina moa zany fitenena azy hoe mitovy daholo ny andraisana rehetra satria ny ankizy rehetra dia samy manana ny inona moa zany personnalité ny samy manana ny fomba fianatrany dia arahana voaramasy tsara zany le zaza dia alao hoe kelikely tsaratsara dia zay mampatonga an'zareo hoe limité 110 aloha zany ny isan'ny ankizy pour cette année scolaire dia zay dia araroty raha misy question moa zany dia eto aloha zay sy papadina vonina maly ny question nareo ie zareo koa manana ny valeur zay apetrany manana valeur kely izy apetrany zany ho an'ireo mpianatra ato hoe ny respect dia ny tolérance dia ny intégrité ary indrindra ny sens de responsabilité zany zany tena valeur tena tsara apetraka foana zany dia ny mbola kely le zaza ahafahana mahatonga anazy rehefa eo olombanina moa zany ny fiteny dia zay ny objectif atsika dia anisany nanamarika ana les informations hoe ny somary individualisé zany ny apprentissage ato satria vitsy le mpianatra dia zareo koa zay mihitsy ny choix zareo hoe mahay ianao hoe mahay zany fa tsy hoe ameno isa fotsiny zany mantsy ny important za zao alaiko daholo rehetra amin'ny tapis rehetra petraka amin'ny placena parent foana zany zestina dia zay moa zany ny objectif hoe mba afapo nareo ohatran'ilay ray aman-dreny moa zany tsy hoe mianatra sy tia vanisy matio fa mizara satria moa zany zay ny tanjon'le page hoe rehefa zavatra tsara dia zaraina dia zay joyeux anniversaire mon papadino. Merci. Ie tena be couleur be kia dia zany le taratasy teo papa amin'ny information inona koa ny information mbola tianareo fantatra afaka manontany zao zany fotoana fanontaniana afahantsika misy crédit araka le mahazatra satria anatin'ny direct atsika moa zany misy crédit foana io aloha tifanity andraso aloha hoan'ny demande d'information hoan'ny demande d'information dia afaka manontany eny amin'ny page any Great School na afaka eto amin'ity mail ity koa afaka angatahana information io zany mail afaka andefasanareo mail izy raha ohatra ka menamenatra nareo manontany fanontaniana eto greet.school23@gmail.com dia ato daholo hatramin'ny dossier à fournir ny horaire lundi au vendredi 8h à 16h. Bon, alors nous zoky ny antanisika tsy azoky onao fa hitandry an'le école tsara inona tena tiandry le aty dia le classe koa tsara daholo Bon, c'est normal. Si je m'en fantaniana ve ohatra dia zao dia mana fantaniana dia valise aloha c'est vovaliko dia tsovaliko dia afaka anontanianareo ndraso aloha asehoako anareo daholo any information zany misy les bus scolaires zany dia rehetra zany cursus bus scolaire les cantines et avoir une tenue, avoir une tenue pour les filles, pour les garçons, je suis pour les filles, et les fournitures scolaires.
l'ouverture d'inscription, donc c'est un petit météo. Petit météo, est limité à 110 élèves pour cette année scolaire. Des 12 années annuelles des scolarités à la caractéristique préscolaire FISA, CPCE1, CE2, CM1, CM2, et miscoa ni crèche à Kochanzay. Efa mandray inscription zareo ny manomboka tamin'ny 10 dia anontany kely le hoe métrovina d'entrée métrovina Ay, miaraka fidirana ny mpianatra rehetrarehetra anao. Ok, miaraka Ny entrée. mety hoe 4 septembre any zany raha ohatra ny ok manaraka ny raha fampianarana eto Madagasikara zareo dia efa mandray inscription mety any amin'ny début septembre any zany le izy. Ndao andramany ie afaka alain'ny papa le micro anzoky raha ohatra ka dia publier eo amin'ny page zareo foana izy de toute façon raha ohatra ka mila information supplémentaire dia mangataka anareo dia efa mail afaka miantso koa nareo le toerana mora hita kely mandeha amin'le lalana nandeha tamin'le jigina Pitatafika moa zany fiantoko an'iny dia avatsy amin'ny droite-nareo misy plaque hoe grade school ohatra ny jaune jaune dia mora hita kely plaque rehetra zany blanc daholo fa izy ny jaune dia inona raha anay mandrapatonga taty rehefa eny tsefatsefanenynareo ka very dia aza misalasala moa zany miantso fa misy numéro ao azona ny grade school zay. Mathieu avy any Mathieu aty amin'ny maman zao zany natao Mathieu ohatrany hoe en vacances en fait zareo fa tsy hoe aty amin'ny école Irène, coucou Irène, sekoly adolescente koa tokony atao mivoatra be ohatr'izao. Oui, tena marina mihitsy. Ka sûrement plus tard tsy maintsy hijery an'izay moa zany zareo fa alefa petit à petit le izy satria ny objectif mba hoe épanouir les zaza, mba ho autonome les zaza dia zay. Dia zay moa zany zay foana ny choix-na école satria nesy dina manokana zao raha misafidy école ho an'izy dazy dia ny objectif anay mba épanouir zareo, faly zareo tsy miferinay zareo dia hianatra fa faly izy dia tsy ho faly mihitsy nefa izy raha vao tsy épanouir ilay mpampianatra mampianatra anazy dia tsy faly mihitsy izy raha ohatra ka hoe frustré na stressé na ohatran'izany dia zay ny hitako hoe tena base ny fampianarana zany mila ohatr'izay daholo ny école rehetrarehetra. Foana papadina tena zay mihitsy mila épanouir tsara et le cadre koa le cadre zany plutôt ludique be mihitsy le izy satria raha ohatra hoe tonga dia carré carré be zavatra tsy milokoloko ohatr'izao dia mety hoe tsy tamana ilay zany vita hoe tena mbola élément tena primaire izy mbola mianatra mandeha zany dia tsara hoe misy condition kely ohatr'izao le école. Ie dia zay raha tsisy question nareo efa mandray inscription oui depuis 10 mai 10 mai nanomboka ny inscription dia mbola mitony inscription fa arrêté zareo ny inscription rehefa feno 110 izany hoe ho anareo rehetra aty amin'ny manodidina ny Pitatafika malaza Itaosy aux alentours ny aty zany ny proximité dia intéressant be ho anareo ty toerana sady misy bus scolaire izy dia hitako hoe tena atonony les frais de scolarité satria izy franco-anglaise nefa ny activité rehetra efa compris ao anatiny izany hoe to dia manao natation les zaza, danse, arts martiaux, club de langue club de jeux de société, lecture, assurance, tenue de sport nefa compris ao dia ny tenue au ny lundi sy ny vendredi dia ny livre scolaire rehetra satria zareo en partenariat amin'ny Alliance française zay ny ankoatran'izay zany ny frais an'ny bus scolaire
dia raha ohatra hoe misy sortie na visite na sortie scolaire na pédagogique atao dia récréative dia ankoatran'izay dia ny cantine scolaire ny Coucou ambany sy ny fourniture scolaire. Ie, dia farany resaka paiement manana possibilité anankitelo zany ny parents. Soit en 2 tranches ny anaovany anazy dia ny premier tranche amin'ilay fotoana manao inscription iny izy dia ny deuxième tranche entre 1er au 10 avril 2024 zany hoe amin'ny herintaona indroa zany. Dia soit ataony en 3 tranches ilay izy zany hoe premier paiement amin'ilay inscription foana moa zany ohatra ny école rehetra dia ny deuxième tranche du 1er au 10 novembre 2023 dia farany entre 1er au 10 avril. Dia possible koa nefany raha hoe mensualité raha mensualité nataony dia entre le 1er au 10 du mois foana zany no anaovany anazy. Voilà. Hitako hoe sopola be mihitsy zareo. Zay. Dia zay zareo ny atao amin'ny grade school andatsony. Dia ny dossier à fournir mila préparer amin'izay nareo tsy se déplacer be fa tonga dia mba fantatrareo acte de naissance latsaky ny 3 mois, photocopie, carte de vaccination, lettre de motivation des parents, des photos anankiroa an'ilay zaza dia chemise cartonnée. Zay zany ny aparan'izay ngamba tout ce qui est règlement interne sy ohatran'izany dia afaka ifampiresanareo mivatana amin'ny grade school aty malaza ampita-tafika. Zay. Ie. Dia araky ny akoho ny question mbola tsy voafaly teo aloha dia tsy dia misy any ve primaire ihany ve ny ao sa misy secondaire primaire préscolaire dia primaire aloha primaire des garderies des préscolaires. Tifanisy Mathieu tsy ato mianatra satria zay ny vandreny mipetraka dia any amin'ny goéland zareo mianatra. Fa ho anareo izay mipetraka aty manodidina aty zany hitako hoe intéressant be ho anareo ilay toerana dia zay. De rien qui Olivia zaraina mpitiavana be hita fa zavatra tsara zavatra intéressant sady hoe les convictions an'ilay tompony sy ny équipe rehetra moa zany dia renay manokana satria izay mihitsy moa ny objectif amin'ny fampianarana hoe mba individuel zany le izy personnalisé zany le izy voara maso tsara zany zanakao Imaginez, oui, 8 à 10, ça maximum, 14 en réglage, du coup, voir ma soeur en sanako, il t'a fait un point fort, du coup, ça, on faut le coup, unifère, autant, son génie, école, il y a un frustrant, bien, autant, ça. Des, ça, Isako, c'est notre arabémie, tiens, c'est qu'on les. Bravo be ho no an'ilay tompony bravo be ho an'ilay tompony namorona anazy moa zany mampiteriteraka be hozy izy lina alefatsy raha zao zany nareo miteraka dia mianatra aty ny zanakareo après 2 ans ie dia zao tsika araky ny fomba malagasy zay tsy zay maharatsy azy dia hizara crédit izay sy dina marana n'izao direct zao sady mbola afaka mametraka fanontaniana ihany nareo no mampiditra an'ilay code crédit sady misaotra betsaka anareo koa moa zany izay souhaité joyeux anniversaire Andina tamaly anniversaire any 34 ans izy marina ny teninareo dia tsara be le ho anareo izay ny lalao ilay ino laktasoy dia zay dia azantsaraka les frais de scolarité ou affaire kely afaka averina kely ve hono les frais de scolarité les frais de scolarité zany misy droit d'inscription si ny frais généraux droit d'inscription 120 000 ariary et ny frais généraux par classe la CMSR2 300 pour la classe CE1 CE2 CP 300 et une préscolaire 450 et les frais de scolarité mensuelle 200 000 ariary 1 600 000 ariary l'année scolaire et année scolaire CE1 CE2 190 000 ariary na
1 520 000 ariary année scolaire. Année scolaire. Ary ny préscolaire 230 000 ariary na 1 240 000 ariary ny année scolaire. De compris ao anatin'ny frais de scolarité daholo ny activité rehetrarehetra obligatoire moa zany izy ao anatin'ny natation zareo miaramiasa amin'ny misy piscine moa zany le ohatran'ny piscine olympique. Piscine olympique centre na piscine olympique vao sokatra mihitsy aty akaiky aty dia zareo miaramiasa amin'izay dia ireo daholo ny activité efa compris ao anatin'ny frais de scolarité. Danse, arts martiaux. Tena hoe zany l'objectif aloha tena mahay le ankizy rehefa mahay milomano izy mahay miteny français izy mahay miteny anglais izy manao danse izy manao arts martiaux anisany ny club de jeux de société zany koa ohatrany hoe taloha tamin'izay mbola kely misy an'izany club ana jeux de société fa zao ohatrany tsy dia misy dia misy club de lecture dia zay ireo ny information inona koa izay angambany afaka manontany miadana eo ihany nareo ka Amazon izay mahita hoe tena atony zany par rapport ny frais de scolarité hafa manasa anareo moa zany hijery sy comparer foana dia hitanareo le izy par rapport ny hoe inona ny zavatra atolony fa tsy anjara ny angamba ny teny hoe ohatriny ahoana fa fahitanay anazy mora ny zareo par rapport any hafa satria ny zareo sady français ny anglais efa compris daholo ny activité rehetra ao anatin'ny parascolaire bus scolaire sy ny cantine sisa zany no à part dia ny tenue moa zany ny akanjony zay coucou antsony haiko raha manam-pamonjy zay dia hiditra amin'ny crédit amin'izay tsika zao atombontsika amin'ny mbola sady afaka mametra-panontaniana orange indray mitindray mitoraka ity orange izay indray vao afaka manao direct coucou Ariel Rabe faly mahita andrivantana dia io zany ny crédit aloha tsara vita indrindra tratra crédit eny Kirena malalaka be malalaka tsara ny toerana coucou iza koa ny tsy vita coucou teo coucou Zara Amazon coucou Tiknekena Fefe Randji coucou Mathieu Mat coucou Miouti Riantsa coucou Tambi Sou coucou Anjaina coucou Nzamalala Léa coucou Michel coucou Global coucou Ancha Chia Rasoar Malala iza nahazo le orange nareo izay manaraka direct ato ihany moa zany mahazo dia misaotra betsaka anareo foana misolo tena ampapadiana misaotra tamin'ny firariantsoa omaly dia akafizy reto ny fiainana ao tsara be sady mandalo tena hoe azo atao dia zavatra tsara foana moa zany ny zany dia sy familia voizina eo amin'ny pejy zavatra tsara zavatra mahafinaritra foana ny fampizarana satria izay le félicitations Irène Arabaina Irène Arabaina Irène nahazo anankiroa Arabaina Olivia Rakotomalala bravo ataontsika RTL indray zany izao indray zany izao ny RTL indray ny RTL Arabaina Joanie Fanas crédit bravo be coucou Erias Arabaina Fanas crédit coucou Onjaniran indray ny RTL Une RTL ry zareo
dia mirary anareo sady azotomana ho an'izay misakafo raha renareo azoto marina anty journée androany ty ho an'izay any am-piasana kely sisa dia week-end dia mirary sosady moa zany hatratra ny fetim-pirenentsika malagasy isika. Coucou Mathia Mat Maximus Wiki ataontsika Telma vite io dia Telma mamarana azy. Coucou Chaen fidèle. Merci beaucoup Irène. Merci Irène. Iza koa nahazo an'ilay Airtel. Nareo koa tena important be ho anay. Coucou Olivia RH, efa ela kindry tsy hita. Coucou Mioraniana Raza, coucou Slofinirina Sergio. Akory. Arabaina nomena Fania nahazo. Zay angamba ny Airtel ataontsika Telma amin'izay zany zao Telma. Tiana ny Telma. Sarenay ampitiavana be kokoa itsikina ny avo. Izay tsy mampiditra crédit zany dia ataonay kokoa eto Mbola afaka mametra-panontaniana Coucou Anjatia. Coucou nareo any izay misy anareo any. Zay tia malaza pita-tafika misy anay Tena manararoatra kely sady mitsangatsangana moa zany zay tsy fa nisy Mathieu Mathieu ngamba mety hitomany be rehefa avy eo satria tena milalao be mihitsy izy amin'izao ora sy fotoana izao Coucou. Iza no nahazo an'ilay Telma? Ça c'est Boomerang musique. Ouais, Boomerang australien. Iza nahazo an'ilay Telma reto? Tsy hita intsony nareo fa tonga dia miondrika eo amin'ny telefaonina hitako be mihitsy ny paozinareo amin'izao ora sy fotoana izao. Misy fiky izay fa anao ny dadanay sy mamanay ireo mampiditra crédit mijery live ohatr'izao fa raha vao tantaraiko anareo eto dia bedy Arabaina Mathieu Mat Maximus zay fa nendrasandry mihitsy Arabaina Andre Asina tsy nahazo ny Anjaty tsy maninaka Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup reto amarana an'izao direct izao verina kely anao toa ho anareo izay tsy nahita dia misaotra betsaka anareo Arabaina Eriasina miandry. Dia io izao tsy fa nisy Mathieu milalao frisbee dia izay namarady antsika an'ilay direct ao tsy fa nisy Mathieu mba manao papay ny abonné aloha nareo arany manao papay an'ny zareo Merci beaucoup nanaraka ny vidéo. Merci beaucoup nanaraka ny direct anay dia Azadiny Nina ny Azadiny. Merci Sitra Carvel. Ny s'abonne amin'ny page. Azadiny s'abonne amin'ny page sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur télé. Sy ny télé. Babay bisou be hono. Izay ny afatry Tiffany amin'ny Mathieu zao. Any Loulou zao. Inona ny afatry ny Loulou ny abonné atsika? Za mbola lalao hono izy. Babay aretinareo dia misaotra betsaka. Dia izao zany moa zany ny hafalian'ilay zaza. Bisou be hono tsy fa nisy Mathieu izy Sitra Carvelo. Bye bye. Tao babay fotsiny ary Loulou Tao babay zareo. Bisou volant zareo chérie. Tiffany, tao bisou volant zareo. Zay. Dia zay ny aventure antsika taty amin'ny Great School Pitatapika. Dia tonga dia afaka manao inscription nareo dian'izao dia bye bye daholo
Bisous mamy be a. School nandray anay androany. Mahasaina be o Mathieu. Bye bye. Bye. Dia andao andramana foana.